Ny atao eto androany zany dia laobary an-dasy iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena mahakasika ny fahafantaran'izy ireo izany atao hoe tolotra fahasalamana ho an'ny Daholobe na ny Couverture santé universelle. Ny tanjonay zany androany dia ny fampitafatafa amin'ny ireo firaisamonim-pirenena amin'ny olom-pirenena izay tonga eto mahakasika ny fahafantaran'izareo an'izany atao hoe Couverture santé universelle zany ahoana ny fahitany azy inona no andrasany ary inona no vahaolana azo arosa ao aoriana izao laobary an-dasy izao. Andrasanay androany dia voalohany aloha fantatra hoe ahatraizany fahafantaran'ny olom-pirenena izany hoe tolotra fahasalamana ho an'ny Daholobe zany. Faharoa ny anangona vahaolana na sosikevitra fanamana tsara an'izay fampisitrahana ny tolotra fahasalamana ho an'ny Daholobe izay ho an'ny olom-pirenena. Couverture de santé universelle moa zany dia hoe fanomezana ahafahan'ny olona rehetrarehetra misitraka ny soins de santé de qualité ary mba hoe tsy lasa mijery anatin'ny fahatrany izy raha hoe misitraka an'izay satria misy prise en charge misy an'ilay hoe couverture ho apetraka izay. Hitantsika amin'izao moa zany dia nametraka projet pilote ny fanjakana ny vatomandry efa tany ny 2024 izy io no napetraka ary tamin'izay moa zany dia niteny fanjakana fa tokony hitarana amin'ny district enina amin'ny telopolo izany hoe projet pilote izany. Nefa ny amin'izao zany mbola anankiray foana le district izay misitraka an'izay hoe CSU izay. Koa ny anisan'ny zavatra angatany amin'ny ministera moa zany dia ny manamafy ny fangarahana sy tompon'andraikitra momba ny CSU io izay verina ho lara-pahamehana ho an'ny olona ho an'ny olon-tsotra ho an'ny olom-pirenena rehetra amin'ilay ahazahoana soins de santé.